Ok. Fitanana zareo atserovantsika ny andro natongava ny fanamasina ty ambony tany. De nidina tamin'ny mpianatry Jesosy Kristy 100 ans zareo, ny andro tao zareo de nidina ny fanamasina. Tamin'izany ny fanamasina de efa nidina, de amin'izao nefa ny vanim-potoana ho an'ny fanan'Andriamanitra ety ambony tany. Eran'izao tontolo zao de miasa ny fanamasina, de fenono ny fanamasina na ny olona mino na ny olona tsy mino. De indrindra moa zany ho an'ny olona zay ampiasain'Andriamanitra manokana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay vanim-potoana antsika zao no misy vanim-potoana dimension de miracle. Amin'izao vanim-potoana antsika zao no vanim-potoana ho an'ny évangéliste rehetra zay omen'Andriamanitra miaraka amin'ny don'Andriamanitra, no miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fahefan'Andriamanitra. Zany hoe hery sy fahefana ao amin'ny fanamasina. De zany rehetrarehetra zany de natao ho an'ny vanim-potoana iainantsika. Raha vonina ny amin'izany ianao, raha vonina ny amin'izany ianao ka mandre an'izao antso fiteneniko zao de zao hoe ho anao ny ositra ampanantenan'Andriamanitra, ho anao zao vanim-potoana zao ho ampiasain'Andriamanitra ianao hikasika ny olona manodidina, hiasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, de hitondra vo ngeza be, hamovo tsara, de ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny zavatra mbola tsy hitan'ny maso, amin'ny zavatra mbola tsy ren'ny sofina, fa zay nomanin'Andriamanitra mombanao tany amin'ny voalohany tany de ho hitanao daholo, satria zao vanim-potoana ny fanamasina. Mitsodrano anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de ahita ny herin'Andriamanitra ny nareo amin'izay rehetra ataonareo. Tainy Jesosy.